mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamarabantsika rehefa kotratra ity alatsinainy 10 ny volana desambra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko voalohany, Kolosianina toko voalohany, 9:7 ka hatramin'ny 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika izay amin'ny fangatahany mandrakariva ho anareo. Rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra noho ny fanantenana izay tehirizina ny an-danitra ho anareo dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny tenin'ny fahamarinan'ny filazantsara izay efa mbio aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro niraisanareo sy ny nahalalànareo tsara fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina tahaka ny efa renareo tamin'ny Epafra mpanompo namanay sady malala izay mpanompon'i Kristy mahatoky ho anay sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Ray masino manana sinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity taratasy ho an'ny Kolosianina ity moa ny avako malala dia taratasy izay fanantitranterana ny fitiavan'Andriamanitra, fanantitranterana ny ho an'ny fiangonana tokolo sy ny anana ny fitondratena tsara sy ny orenany bebe kokoa ao amin'ny finoana an'i Kristy. Amin'ny andininy 13 dia hoy Paoly, renay ny finoanareo, misaotra an'Andriamanitra zahay, fa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy, ny fitiavanareo ny olona masina ary ny fanantenana izay tehirizina any an-danitra ho anareo. Miverimberina amin'ny soratry Paoly ireo teny telo ireo ny hoe ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Eto amin'ny Kolosianina izy dia izy manao hoe renay ny finoanareo an'i Jesosy Kristy, ny fitiavanareo ny olona masina, ny fanantenana tehirizinareo any an-danitra. Io tsy amin'ny Kolosianina ihany fa fantatsika any amin'ny Korintianina 1:10 tenenin'i Paoly manao hoe reto ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Averin'i Paoly koa ao amin'ny taratasy no nisaotana ho an'ny Tesaronianina 1 toko 7, Tesaronianina 1 toko 1:7, tsy mitsahatra ny mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana sy ny faharetanareo amin'ny fanantenana an'i Jesosy Kristy Tompontsika. Tsy mitsahatra ny mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana, ny faharetanareo amin'ny fanantenana. Ao amin'ny Tesaloniana. Tsy ao amin'ny 2:9 fa ny amin'ny Romanina koa raha mbola hitarafa itenenan'i Paoly ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana na dia tsy milahatra tahaka anareo ary izy. Zava-dehibe loatra amin'ny Paoly zany ity teny hoe finoana, fanantenana, fitiavana ity. Fa inona no tiany Paoly resahana raha miteny izy finoana, fanantenana, fitiavana? Be dia be ireo mpanao heviteny, be dia be ireo mpivaofy soratra masina, be dia be ireo mpampianatra fotom-pinoana ny mandalina ny hoe finoana, fanantenana sy fitiavana araka ny fijerin'ny Paoly. Fa raha somary mijanona amin'ity taratasy ho an'ny Kolosianina ity tsika mba ahafahantsika mamitana sy bebe kokoa dia misy ravin-javatra vitsivitsy raha miresaka hoe finoana, fanantenana, fitiavana. Amin'ny Paoly ny finoana dia mazava ho azy Paoly ny kolokoloina tao anatin'ny toe-tsaina jiosy fariseo nahafantatra lanja, nahafantatra ny dikany teny hoe mino emonà amin'ny teny hebreo izay milaza ny teny hoe amen, milaza hoe zavatra marina, milaza zavatra
azo antoka raha zavatra maro toerana zay ny teny hoe amen, zavatra mitombona tsara, zavatra azo antoka ary toy ny marina azo tsapaitanana mihitsy ny teny hoe emona amin'ny teny hebreo, rahatra marina mahitsy tsy azo ozongozonina ary dia milaza zavatra amafisina mihitsy ary hoe mitoetra tsara. Avy am'izay no nytenen'ny Paoly raha miteny Paoly hoe pistisy milaza zavatra hoe mino, milaza zavatra mitombona tsara. Paoly araka ny fantatsika dia tsy hoe olona nanana ny zavatra be deabe teo aminy fa nandalo zavatra sarotra be deabe Paoly. Nareo zavatra be deabe de ohatra tsika am'izao raiky am'izao andro na tsika izao. Tsika rehefa manao zavatra de mora mandray zavatra be deabe ny zavatra manodidina atsika, mety mampahomby tsika. Mandeha tsika de misy fiarakodia, misy fahitalavitra hitantsika vaovao, misy finday azahoantsika miresaka, misy solosaina ahafahantsika manampy antsika, tsika zany tena morainy mihitsy. Fa raha tamin'ny andron'ny Paoly zany hoe fitoriana ny filazantsara zany de tsy zavatra moramora mihitsy. Rehefa mitentsika hoe rehefa miteny Paoly hoe fitoriana ny filazantsara, zay mahatonga azy mampahery be ny Kolosiana, ry Timoty am'izany hoe fitoriana ny filazantsara zany satria asa tena mafy be zany, faharetana be zany. Tsy hoe teny malefaka akory ny tenin'ny Paoly, malefaka amin'ny lafiny hoe maivamaivana raha miteny izy manao hoe nahatanteraka ny azakazako, efa trotrako Paoly amin'ny fitoriana ny filazantsara ke raha miteny amin'ny Timoty ny teny izy hoe efa nahatanteraka ny azakazako, nitahiry ny finoana, efa ao anatiny atao hoe efa fahatrotrahana mihitsy Paoly, efa mbi amin'ny atao hoe eritrereto no faraparany hoe nitahiry ilay pistisy, nitahiry ilay finoana io tenen'ny Paoly satria lay mafy be mihitsy lay hoe mitahiry ny finoana tamin'ny andron'ny Paoly. Mafy amin'ny lafiny hoe betsaka ny fanenjehana, betsaka ny fanaratsiana, betsaka ny fankahalana ary miatraika tamin'ny lafiny ara-batana mihitsy. Ary fisaretsena hoe amin'ny dia zay nidiavin'ny Paoly, atao hoe ny 10 misionera voalohany nataon'ny Paoly fotsiny, ny 10 misionera voalohany nataon'ny Paoly de efa mafy be. Alay fisaretsena hoe raha ohatra ka mandeha sambo manao ny 10 misionera amin'ny Paoly iny ianao tamin'ny andron'ny Paoly dia ny atsasaky ny olona ao anatin'ny sambo de na maty na tsy tody, satria mafy be ny tafiotra, mafy be ny tsy fampitsakafo tam'izany fotoana zany. Tsy ohatry ny sambo, tsy ohatry ny zao andro enatsika zao hoe mandeha sambo de tsara tarehy be ny sambo, ny hoe mandeha fiaramanidina de misy mangatsiatsika tsara no fiaramanidina, misy sakafo tsara de tonga aveo de tsy anaina amin'ny automobile tsara tarehy. Tsy ohatry zany tamin'ny andron'ny Paoly fa mafy be io. Noho zany dia tena isan'ny miatraika tamin'ny fahasalaman'ny Paoly ny fitoriana ny filazantsara, niatraika tamin'ny fahasalamany, tsy tamin'ny fiarikarenany ihany hoe voatery niasa izy, voatery niezaka izy, fa tena niatraika tamin'ny nofony ny fitoriana ny filazantsara. Tsy hoe teny malefaka akory fa tena niainany reny teny hoe inona moa tsy efa nahazo anay, voakeja manodidiny zahay, no enjehiny zay, no kapohany zay, no aratsiny zay, efa vaky sambo zay, efa tsy ninakaniny zay, efa nivadihan'ny olona maro isan-karazany zay, namanay rehefa nandao anay. Mafy be ny zavatra lalova amin'ny Paoly. Ary dia anankiray amin'ny Paoly ny antoky ny fahombiazana de zao ny finoana. Zava-dehibe amin'ny Paoly ny finoana. Ny finoana no amin'ny Paoly no mahatonga ny olona mahavita zavatra. Ny finoana amin'ny Paoly no ery ahavitan'ny olona miatrika lay asa. Ary io finoana io tsy finoana tsy tahak'ilay finoana tenen'ny artista hoe mino aniza, mino an' Jesosy amin'ny Paoly, lay finoana an'Andriamanitra, ho lay Andriamanitra tena izy. Rehefa miteny Paoly manao hoe mino lay Andriamanitra tena izy de mino lay Andriamanitra bahary ao amin'ny Jesosy Kristy tompo io, mino lay Andriamanitra nahary zao rehetra zao ao amin'ny Jesosy Kristy tompo io. Ka io finoana an'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompo io zay hoe mino zay mahatonga no miditra ao anatin'ny fahamarinan'Andriamanitra ka manjary mahatonga antsika manana hery hahavita zavatra satria mahatoky an'Andriamanitra, satria miankina amin'Andriamanitra. Amin'ny Paoly zany ny finoana de tsy faharesen-dahatra ratsaina fotsiny
fa tena herim-panahy satria ao anatin'lay zavatra marina ianao, ao anatin'lay famelan-keloka ny men'Andriamanitra tamin'ilany Jesosy ianao de manjary manana herim-panahy, manjary manana fiombona mpiainana amin'Andriamanitra. Ny finoana amin'ny Paoly zany de zao herim-panahy ateraky ny fiombonana amin'Andriamanitra. No zany dia rehefa miteny Paoly eto hoe finoana de izao izaho sy ny zavatra sain'Andriamanitra ataoko. Ny finoana zany amin'ny Paoly de zao tsy hoe zavatra ara-tsaina, tsy takatsika hoe marina fa zava-dehibe amintsika ny fanekem-pinoana, fa raha manao fanekem-pinoana moa isika manjary inona lay fanekem-pinoana. Fa raha amin'ny Paoly ny fanekem-pinoana de manjary asy zay. Dikan'izany rehefa miteny Paoly hoe za mino de zao izaho sy lay zavatra sain'Andriamanitra ataoko. Ka io zavatra sain'Andriamanitra ataoko io de zao inoko fa vitako, inoko fa Andriamanitra ny mampanao azy de mahatoky aho de vitako lay izy. Vitako tsy noho ny herin'ny tenako fa vitako noho ny fahatokiako fa Andriamanitra zay marina ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo de ato amiko. Zava-dehibe zany zay izay fijeriny Paoly zay raha miteny izy za nge nitahiry ny finoana na nahatahiry ny finoana de zao za de nao nanao zay zavatra nasain'Andriamanitra nataoko. Rehefa miteny hoe mino Paoly zany de zao action zay, iza zany manao zavatra fa tsy hoe za mijanona fahalalana namaky baiboly be dehibe, na namaky boky be dehibe, na namoaka artikla be dehibe, na nazavazavatra be dehibe. Eny mety atao hoe asa ihany zany fa tsy raha asa saina iny asa saina marina fa misy asa saina fa tsy de zay, tsy zay ihany. Fa rehefa miteny hoe mino Paoly dia le fiainana miaraka amin'Andriamanitra, le fahatokinan'i Jesosy, ary Jesosy zay mampanao zavatra azy, Jesosy zay maniraka azy. Zay no nataon'ny Paoly hoe finoana. Ny finoana zany de zao lay fifamatoran'ny Paoly amin'ny Jesosy ka manjary fahatokina, manjary confiance, manjary fiankinana amin'Andriamanitra ka mahatonga antsika mankatoa ary manao zay zavatra sain'Andriamanitra atao. Ho tsika manao hoe amin'ny Paoly dia ny finoana de zao izaho mahatoky an'Andriamanitra ka hampanaovin'Andriamanitra zavatra. Azay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny amin'ity Kolosianina ity, jereo tsara ny tenin'ny Paoly. Hoy izy manao hoe misaotra an'Andriamanitra eny Jesosy Kristy Tompo itsika izahay amin'ny fangatahana mandrakariva anareo rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy. Ny finoana an'i Kristy Jesosy zay reny Paoly tamin'ny Kolosianina de io le Kolosianina fa mitombo amin'ny asa tsara. Fa ny faharoa de zao resahan'ny Paoly ny fanantenana. Rehefa miteny hoe finoantsika de zavatra ankehitriny zay. Za sy le zavatra ataoko zao, za sy lay fandraisako amin'ny Kristy zao. Ny finoana de zao zavatra ankehitriny, hoy no miteny frantsay hoe présent. Za zany izao miaina ankehitriny zao, zay no antsoina hoe finoana. Fa ny fanantenana kosa de zao lay ho avy, lay zavatra ho avy. Ary mahatonga amin'ny Paoly miteny an'io hitantsika amin'ny andininy fa adiny noho ny fanaterana zay tehirizina ho anareo any an-danitra de la efa renareo fahiny tamin'ny teny fahamarinany filazantsara. Ny fanaterana de zao lay zavatra ho avy. Inona lay zavatra ho avy? Marina fa lay finoana sy ny fanaterana de mifanakaiky be. Fa izao ny finoana no miteraka lay fanatenana. Lay fanatenana de zao tsy inona tsy akory fa lay zavatra andrasako amin'Andriamanitra, lay zavatra antenaiko amin'Andriamanitra. Ny finoana ny zavatra izaho sy lay zavatra ampanaovin'Andriamanitra, fa ny fanatenana kosa de zao izaho miandry lay zavatra ataon'Andriamanitra ho aho. Ny fanatenana de zao zay zavatra ataon'Andriamanitra ho aho ka andrasako aminy. Ny finoana de zao lay zavatra asain'Andriamanitra ataoko satria mino azy aho, satria izy manatanteraka. Marina fa mifanakaiky be reo. Ny finoana zany de zao manery ahy hiankina amin'Andriamanitra ary manery ahy hiasa satria mahatoky an'Andriamanitra ho mahay ny zavatra rehetra sy tia ahy ao amin'ny Jesosy. Ny fanatenana kosa de zao ny finoko fa io Andriamanitra io de zao hanao zao zavatra zao aho. Ohatrany hoe manantena fa ho afa-panadinana. Nahoana ny manantena?
ho avy zay satria Andriamanitra hiasa, satria Andriamanitra hanao zavatra. Ary ireo kodiarandroa reo de zava-dehibe mihitsy amin'ny Paoly, ary amin'ny fiainantsika kristianina mihitsy. Tsy hoe manantenan'Andriamanitra fotsiny sika, fa isika melony anantenantsika an'Andriamanitra de zao efa nantenain'Andriamanitra, na ny marimarina kokoa efa nametraka ny fitokisantsika tamin'Andriamanitra ka nanao zay zavatra nasain'Andriamanitra nataotsika, tena atoky sika fa izao miasa Andriamanitra. Fa izao izaho koa rehefa nanao zavatra ao an'Andriamanitra na ianao koa rehefa nankatohan'Andriamanitra de manantena fa lay Andriamanitra ao de hiasa ao anao, manantena fa lay Andriamanitra ao de hanome anao, manantena fa lay Andriamanitra ao de hitantana anao. Zay le fanantenana. Fa ny fahatelo zay tenen'ny Paoly amin'ny antsoina hoe fitiavana de zao izaho indray sy ny manodidina, izaho sy ny mpiarabelona amiko, izaho sy ny zavatra zaraiko amin'ny mpiarabelona amiko. Raha ohatra ka jerentsika ao anatin'ny finoana de mbola hita ny fahasamihafana, be finoana kely finoana, mbola hita ny mety ho fahasamihafana, mbola hita ny mety hoe ito mahavita be, ito tsy mahavita be, satria izaho sy ny zavatra mpanaovin'Andriamanitra. Ao anatin'ny fanantenana de izao mbola hita koa ny fahasamihafana, fa ao anatin'ny fitiavana tsy hita intsony ny fahasamihafana, tsy hita ny lafi ny fahasamihafana manao hoe ny fitiavana de zao mahasongona ny zavatra rehetra. Hatray mahatonga ny Paoly eto manao zava-dehibe ny fitiavana io, hoy izy manao hoe renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra. Ny fitiavana zany amin'ny Paoly de zao izaho sy ny olona manodidina, izaho sy ny mpiarabelona amiko, izaho na isika sy ny mpiarabelona amitsika, isika ao anatin'ny fitiavana no hitsarana ny finoantsika, ao anatin'ny fitiavana no hitsarana ny fanantenantsika. Rehefa olona manam-pinoana isika de zao miasa ao anatin'ilay fitiavana, rehefa olona manam-pinoana isika de manana fanantenana, ary rehefa manana fanantenana de miasa amin'ny fitiavana. Io no ataontsika hoe antitranterany Paoly mihitsy hoe miainga amin'io angeny mission an'ny kristianina. Io no nampahomby amin'ny Paoly na tonga azy afaka nahavita zavatra. Raha ohatra ke ka jerena de amin'ny Paoly Jesosy Kristy tompo nanorina ny fiangonana, Jesosy ny fototra iorenan'ny fiangonana. Fa raha ohatra ka jerentsika ny rafitry ny fiangonana iainantsika ankehitriny, ny fotom-pampianaran'ny fiangonana iainantsika ankehitriny de araka ny Paoly avokoa satria Paoly angeny nanome ny fototry ny teolojian'ny fiangonana. I Paoly nanome antsika ny fotom-pampianarana momba ny fiangonana, momba ny Kristy sy ny fiangonana. I Paoly nampianarantsika momba zany hoe inona zany etika ny fiangonana, inona zany tokony ho toetra ny fiangonana. Mazava ho azy niainga fa amin'ny filazantsara, niainga fa amin'ny fampianaran'ny Kristy. I Paoly no teolojianina lehibe voalohany indrindra, ary dia isan'izay voiziny zany teolojianina lehibe voalohany indrindra zany Paoly ange mitovy amintsika ihany raha tena jereny, amin'ny lafiny hoe Paoly tsy nahita maso, tsy niaraka tamindry Petera, tsy hoe nisasan'i Jesosy ny tongony na niaraka tamindry Petera na ry Jona na ry Lioka moafa ry atao very Tomasy tsy ohatry zany Petera. I Paoly, fa i Paoly mitovy amintsika ihany, Paoly mitovy amintsika amin'ny lafiny hoe efa niakatra nankany an-danitra Jesosy. Zay vao niona tamin'i Jesosy Paoly, zany hoe ny Jesosy niona tamin'i Paoly de Jesosy efa avy nitsangana tamin'ny maty, efa nandresiny fahafatesana, zany hoe Jesosy efa tany an-danitra ka niona tamin'ny teny an-dalana Damaskosy. Ohatrantsika mihitsy zany Paoly raha ohatra ka amin'ny lafiny ara-tantara. Zay mahatonga azy niteny hoe za ange ambany indrindra amin'ny apôstôly, ambany indrindra satria marina firanentsika ny fiangonana, fa ambany indrindra satria ny olona rehetra nahita an'ilay Jesosy ara-tantara, fa i Paoly tsy nahita, ohatrantsika ihany raha am'izay lafiny zay. Saingy zao i Paoly dia olo ny finoana, olo ny fanantenana, olo ny fitiavana, ary io toetra io ny tiany Paoly hananany kristianina. Ny olona manam-pinoana de zao olona tsy mora mianina fotsiny, olona tsy mora kivy, tsy zatra tolorana, olona vonona nikikitra, olona sa manangan-javatra.
olona tenenina amitsika teny manatanteraka fanamby satria mino ny herin'Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy toy ny fikiriny izy tsy olona materialista fa olona mahatoky an'Andriamanitra nefa olona resy lahatra fa rehefa zavatra asain'Andriamanitra tao de vitan'Andriamanitra. Ary zay ny tiany Paoly ho toetsainy ny kristianina am'izao tsika hoe andavanandro tsika zao andavanandro manoloana ny fahantrano. Tiany Paoly ny olona hanana fitiavana. Io mahafinaritra amin'ny teolojian'ny Calvin zay nalainy tamin'ny Paoly. Calvin moa ny resaka be ny fahasoavana izy marimaritainy io tena fa Paoly ny resaka be ny fahasoavana hoe ny fahasoavana nge de izao hoe tsy inona tsy akory fa ny anananao reo toetra ireo tsy mety manana finoana fotsiny zany ianao, tsy mety manana fanantenana fotsiny zany ianao, tsy mety manana fitiavana fotsiny zany ianao raha tsy avy amin'Andriamanitra zany. Zay le tenen'ny Paoly hoe fahasoavana mbola averiny amin'ny Kolosiana vao nivakitsika teo io mbola averiny re mandeha amin'ny Kolosiana indray lay herin'ny fahasoavan'Andriamanitra averiny amin'ny Kolosiana averiny amin'ny Tesaloniana hoe ny fahasoavana ngeny mahatonga anao manam-pitiavana. Aza mieritreritra manao hoe tonga ho azy ao anatin'ny olona ny fitiavana fa rehefa tsy ambany fahasoavana ny olona dia manjary olon'ny fakahalana izy ary olona tsy mahita zavatra tsara mihitsy am'izay mety ho zava miseho manodidina azy ary na ny zavatra maloto ary zavatra madio azy de lotony ary ny zavatra maloto aza de veriny madio nefa maloto satria tsy ambany fahasoavana izy fa ny olona ambany fahasoavana de zao olona mahana solomasony fanantenana sy ny fitiavana. Avetsika indray maka lay ao anatin'ny boky apôkrify anankiray. Jesoa rehefa nandeha nitsangatsangana de nendalana hoe ty boky apôkrify anankiray de nahita fatinam-boa ary rehefa nahita fatinam-boa izy de zao nitapinorona daholo ny olona hoe fa inona ty amboa maimbo be ty de hoy ny fitantaran'le boky apôkrify hoe ary Jesoa rehefa nahita n'lay amboa dia niteny ary teo madio be ny nifin'lay amboa. Somary mampime lay tantara. Jesoa ny teny manao hoe zay mazava ho azy boky apôkrify tsy filazantsara akory fa ny tiany le mpanoratra ny tantarana de zao manao hoe na de efa natao anatin'io amboa zay fatin'amboa masisy io ara de zao nahita zavatra tsara Jesoa andray jereo nge nifiny lasa nadio be lasa fotsy be. Tiany tenena de zao manao hoe zany olona ho am' Jesoa zany de zao olona manana fanantenana, olona manana fanantenana ary afaka mahita zavatra tsara na de ao anatin'ny zavatra tsara heverin'ny olona ho miba indrindra. Mampanahina amin'ny olona ankehitriny de zao tsy mba manana fahadiovam-po na de mpino azy izy. Hitatsika amin'ny fitrangan-javatra mitranga amin'ny eran-tany amin'ny andavanandrotsika tsy manana fahadiovam-po ny olona, tsy manana fahadiovam-po ny olona ankehitriny. Ny antony de tsotra satria tsy manam-pitiavana izy, satria tsy mahatsiaro ny fahasoavan'ny tompo isika dia manjary mora mahita zavatra zay totsika hoe tsy mety amin'ny namatsika, tsy hitatsika ny hatsarany zavatra omen'Andriamanitra atsika, tsy tsapatsika ny asaribidiny ny harena omen'Andriamanitra atsika de zao tsy tsapatsika ny fahatsaran'Andriamanitra. Eto Paoly de mampiaratsika manao hoe iaino ny finoana ny fanantenana ny fitiavana. Hoy hoe Calvin de raha merimerina kely azay misy ny saribidiny ny fitiavana satria ny fitiavana hoy isika to de isika sy ny mpiarabelona amitsika. Ny andrefesana fa manam-pitiavana tsika de isika sy ny mpiarabelona tsika. Hoy Calvin manao hoe mba fantatrareo ve hozy Calvin manao hoe nahoana ny nasian'Andriamanitra manitra ao anatin'ny fiarahamonina satria ny soratra masina de miteny manao hoe Andriamanitra ny mampahantra sy mampanankarena fa maninona hoy Calvin nasian'Andriamanitra olona mahantra ao amin'ny fiarahamonina. Ny dikan'izany amin'ny Calvin de zao vocation koa ny fahantrana. Ina dikan'izany zany hoe misy olona hoy Calvin tena ninin'Andriamanitra mihitsy asiana mahantra ao anatin'ny fiarahamonina. Marina loatra tsy hoe rehefa mahantra daholo ny fiarahamonina de avy amin'Andriamanitra zany. Ny fahantram-piarahamonina tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy, nampahantraina ny fiarahamonina zay zavatra hafa fa misy olona vitsivitsy kosa ao amin'ny fiarahamonina nasian'Andriamanitra mahantra, nataon'Andriamanitra mahantra araka ny teny saotra masina hoe
misy nataon'Andriamanitra mahantra, Andriamanitra mampahantra sy manan-karena, fa reo mahantra vitsivitsy reo matoa nataon'Andriamanitra amin'ny fiarahamonina izy ozy Calvin de zao mba hitsarana retsy olona retsy hoe hitsaran'Andriamanitra retsy manodidina azy hoe manam-pitiavana ve sa tsy manam-pitiavana izy. Ahoana moa no ilazana fa mahafoy ianao raha tsisy olona mpandalovin'Andriamanitra eo aminao hoy Calvin. Ka ny dikan'ireny hoe asian'Andriamanitra manitra ao manodidina anao mba hitsarana anao na ny marimarina kokoa, mba hanehoana ao amin'ny tenanao fa manam-pitiavana ianao. Zay ny dikan'ireny Calvin. Nininy Andriamanitra mpandalovinao aminao reny mba hanehoanao fitiavana. Nininy Andriamanitra nampandalovina atao aminao reny mba hanehoanao fahalala-tanana. Azay no antony ametrahan'Andriamanitra azy reny. Marina ohatra fa tsy hoe mahantra vitsivitsy zany, fa tsy hoe rehefa mahantra tolo ndray fiarahamonina de avy amin'Andriamanitra zay. Misy mahantra avy amin'ny fiarahamonina noho ny fahatoom-piarahamonina, noho ny fitiavatena amin'ny fiarahamonina, noho ny tsy fahamarina amin'ny fiarahamonina, zay ndray zavatra hafa. Fa le mahantra ininy Andriamanitra mpandalovinao amintsika de izahan'Andriamanitra toetra ny fitiavantsika sy ny fahafoizantsika. Afaka malala toetra sarobidy eo amin'ny fiainana kristianina ara. Toe-tsaina tian'ny tompo ananantsika no hoe olona manana finoana, manana fanantenana, manana fitiavana. De manana ary finoana fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. De sahiny tsy olo vavolombelona fa Jesoa, manana finoana fa tianao Jesoa, de manana fanantenana fa izao ny Andriamanitra ao de manomana ny tsara ho anao, manana fanantenana fa eo ampiatrehanao ny zavatra sarotra ampanaovin'Andriamanitra anao de zao manomana ny tsara lavitra ho anao Andriamanitra. De manana fitiavana, de mbola amin'ny vanim-potoana ankehitriny mbola tsy tapahina ny volon-tara torotoro, mbola tsy vonona ny nanjiro manentona de mandehana manam-pitiavana. Ivavaksika tokoa zay amin'ity herinandro vaovao zay nomena ho anay ity. Iainanay ny teninao, iainanay ny soratra masina ao anatin'ny fahasarotan-javatra, anatin'ny fahasarotam-piainana zay mandrakariva, de adininay ny finoana fa mahay ny zavatra rehetra ianao. Ao anatin'ny tebitebiny, ao anatin'ny zava-manahirana zay de adininay ny fanantenana fa tsy ankehitriny any ianao fa ho avy koa. Ao anatin'ny fahirana zao tontolo zao sy ny fahakalana zao tontolo zao de adininay ny satany fitiavana. Tompo manomboka herinandro vaovao zay de ataovy miaina ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe renay ny finoanareo an' Jesoa ary tsapanay ny fitiavanareo ny olona masina ary inonay ny fanantenana zay tehirizina ho anay. Tompo de ampaharito amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana anao, fitiavana amin'ny mpiarabelona izahay. Me fahasalamana heri-tanjakizay amin'ity tontolo andro ity, me faharetana sy fiadanam-po de ataovy mitoetra aminay Jesoa ny fiadananao. Manankina zao herinandro vaovao zay ampelantananao zay Tompo amin'ny asa zay ampanaovinao anay mba ho fifalianao ity herinandro ity ary ho fifalianay. Misaotra Jesoa. Amen.